Vao makasika ny famokarambary kosa indray ahafahana mampitombo avy efatreny ny vokabary no antony ampiasaina ny zezika voarindra. Ity karazan-jezika ity dia azo ampiarahana tsara amin'ny zezim-pahitra, io no valin'ny fikarohana miompana tamin'ny fanatsarana ny volovary ihany koa ny vokatry ny fosiforo izay notanterahana tamin'ity androndroany ity. Araka ity tato-pavao entin-dravaka Randriamanalina Stéphane Razafy Mandembity. Singa fototra ny fambolem-bary ny singa P na ny phosphore mba hampitombo ny vokatra. Tsy misy anio anefa ny zezim-pahitra mahazatra ny tantsa malagasy. Noho ny fatsapan'izay indrindra no nanosika ny mpikaroka na fikarohana teto Analamanga, aloatra Mangoro ary Vakinankaratra ka nambokatra ny zezika phosphore izay ampiasaina na an-tanety na ho an'ny voly an-drano. Atao fanampiny amin'ny zezim-pahitra araka izany ny fampiasana ny zezika phosphore. Ny fampiasana ity zezika ity dia mampitombo ny tahany vokabary 20% ho an'ny voly an-drano ary 70% ho an'ny voly an-tanety raha mitaha ny fampiasana ny zezim-pahitra tsotra ihany. Nandritry ny 5 taona zany zay dia nanao fikarohana teny amin'ny sahany tantsaha dia efa misy mahery ny 20 ano any zany zao no tantsaha mihoatra efa manakaiky ny 100 ny tantsaha mampiasa ny vokam-pikarohana nataonay eto amin'ny faritra Antananarivo koa zany misy efa Soavimerina. Ny vokatry le fikarohana moa zany dia ny fampiasana ny zezika phosphore mineraly sy organika mitambatra dia mampiena ny zezika mineraly phosphore zany zay eo amin'ny 20 kilao isaky ny hektara eo zany le phosphore na 100 kilao amin'le zezika zany dia afaka mamea vokabary eny amin'ny an-tanety hatrany amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 5 taona amin'ny hektara dia raha eny amin'ny tanimbary izy 5 taona ka hatramin'ny 7 taona amin'ny hektara. Ny fanatanterahana ny fikarohana dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa miopana ny fanatsarana ny fahazoan'ny volovary ny singa phosphore eny an-tanimbary sy an-tanety izay iarahan'ny laboratoire des radioisotopes sy ny sampana momba ny rano sy ny tany ao amin'ny Université Leuven any Belzika nanatanteraka. 5 taona nanatanterahana ny tetikasa izay mitetina hatrany amin'ny 5,400 euro. Nisy moa androany ny atrikasa fandravonana ny zava-bita tao anatin'ny 5 taona nanaovana ny tetikasa izay notanterahana teto amin'ny foibe ny laboratoire des radioisotopes Ambohimirary. Miantso ONG zay miantso ny ministera fampianarana sy ny fikarohana scientifique zay miantso ministera ny fambolena zay dia ny antony zay dia mba azahoana manaparitaka ny vokatra entinay satria tsy anjaranay indray no manaparitaka le izy fa azonay atao foana mora misy tetikasa iasanay miaraka amin'ny tantsaha no manaparitaka izay vokatra zay fa raha ny tena izy dia ny ministera ny fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra no tena mampiatra anazy. Taloha zany misy an'ireny teknisiana eny ambanivohitra ireny izay manampy ny tantsaha ny fampiasana an'ilay izy. Ankoatra ny fikarohana makasika ny famokarana ny zezika phosphore dia namatsy vola ny fanohanana vokam-pikarohana nataon'ny mpianatra ihany koa ny tetikasa. Nanampy tamin'ny fanatsarana fahaiza-manao ireo mpikaroka ary nanampy tamin'ny fanatsarana ny toeram-panaovana fikarohana momba ny fambolena na ny serre eto anivo ny laboratoire des radioisotopes ihany koa ny tetikasa.